manangana kristianina matanjaka manangana kristianina matanjaka fandarana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny Amitié TV rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin' Jesosy eny amin'ny lanitra fa izay soratra rehetra nomeny mitsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana kristianina matanjaka atolotra sy tosainy madame Larissa Lidy Randriary Malala manangana kristianina matanjaka eny ary tompoko dia amin'ny fofeny fanajana tanteraka indray no etiko mandroso tao anatin'ny tokantranonao amity ora sy fotoana mahafinaritra ity andraisanao ny fandarana manangana kristianina matanjaka araka zao saritanao zao madame Larissa Lidy Randriary Malala indray no eto amin'ny fanolorana mankasitraka anao misafidy anjoy ny fahita lavitry ny Amitié TV amin'izao ora sy fotoana izao eny fa na dia aty amin'ny réseaux sociaux aty amin'ny tambajotra tseratsera aty amin'ny toy ny Facebook na ny YouTube tony no andraisanao ny fandarantsika dia manonona trano izay fahasoavan'Andriamanitra izay aminao sy ny ankohonanao eto am-piandohana dia asaiko ampitiavana ianao hiaraka anondrika alohanao amiko ao anatin'ny minitra vitsimonja ametraka ny fiarahana eo am-pelantanan'ny tompo ivavaka antsika tompoko misaotra indrindra tompo malala ny amin'ny famondroam-po sy ny fitiavanao lehibe omenao tomponandro isanandro izay ary tsy adininao ny mametraka ny fofonaina eo amin'ny voavorinay vao ny fo maraina teo izay mba hahafahanay indray mandre ny teninao amin'ity androany ity hahafahanay indray Andriamanitra raiko miriary miaraka amin'ny ankohonanay fitiavana famondram-po fahasoavana zany na dia tsy mendrika ary izay na dia tsy tanteraka ary izay na dia hoe tsinotsinona ary izay tompo malala dia nasianao lanjany ny fahavelomanay ety ambonin'ny tany mankasitraka ny amin'izany rehetrarehetra zany ta io ny fotoana arahana eto mba eo ambany fitarihan'ny fananao masina na izahay ampita ny afatrao na ny mpiaino tsirairay avy ary amin'ny toerana samihafa andraisan'izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen eny ary tompoko misaotra ny tompo lehibe tsika tao anatin'ny fotoana izay efa nafahatsika niaraka tao anatin'ireny vavaka ombana fivadikanana lehibe zany hoe efa mba omen'Andriamanitra ny fotoana afahatsika hoe manatanteraka fivoriam-bavaka na dia tsy dia mbola malalaka be loatra ara tahaka ny efa mahazatra zany dia efa zava-dehibe aloha ny mba afahatsika mivondrombondrina manovo hery indray satria maro amintsika kristianina zanak'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra no efa nahatsapa mihitsy hoe mangetaheta ao anatin'ireny fivoriam-bavaka izay fanao atsika ireny be da be ny mpanompon'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra na dia ankonan'Andriamanitra nafana sy ny redareda tamin'ny fanomponan'ny tompo azy izy tao anatin'ny confinement iny dia maro tamin'izy ireo ny nitsana teny an-dalana teny no ninona eo ihany no hoe karazana tsy katona ny fiangonana fa teo ihany koa ireo karazana tafitra maro samihafa izay namely ireny mpanompon'Andriamanitra ireny hoe mety taony tsy fisina mety tsy fampiana mety hoe niady tamin'ny fiainana dia tena nahatsapa mihitsy hoe ny tolona mba hahatonga ny tafavoaka hahatonga ny ankohonana ho salama hivelona somatsara dia tao anatin'izany rehetrarehetra zany na reraka na kivy ny akamarona mpivavaka maro nefa ihany koa tao anatin'iny confinement iny no nisy toman'Andriamanitra fon'olona marobe hitodika amin'Andriamanitra hiverina amin'Andriamanitra hanomboka hiantehitra amin'izay eo amin'Andriamanitra rehefa tsisy zavatra azo ny anteherana tsony teto amin'ity zao tontolo zao ity dia nanomboka hitodika sy miverina tao amin'Andriamanitra zavatra lehibe sy goavana daholo zany rehetrarehetra ary etona dia mbola mamerina amintsika tsirairay avy mitotsika ao anatin'ireny fotoam-bavaka ireny na ny eto amin'ny bypass eto zany ety amin'ny mahasoety izany dia mitotsika ao anatin'ireny fotoam-bavaka ireny ny alarobia moa amin'ny valo sasany fivavaka sy fivadikanana no atao ao tahak'izay ny sabotsy amin'ny valo sasany ihany koa ny alahady ihany koa dia fotoana lehibe dia lehibe no tanterahantsika ao amin'ny toerana atao hoe mahasoa etsy amin'ny rotiny Ambomanambola niny bypass iny zany no alalany be sy ny maro azy ao mafisoko eny ihany zany amin'ny faran'ny fiarahana fa tsy mahafoana velively ny fotoana izay fanao atsika ihany koa zany eto amin'ny grande salle les trois frères Andriafanambozanahary ao anaty vavaka sy fivadikana isaka ny alarobia amin'ny valo sasany dia manasanao amin'ireny fotoana rehetra ireny izay mampalay sy mampampety anao dia izay atao zany amin'ity androany ity dia mba te hitondra
fampahirezana kely ho atsika tsiraray avy a ho atsika zanak'andriamanitra mpanompon'andriamanitra nkoronan'andriamanitra mba tiako ianao hoe ahery ao anatiny zao azakazaka nyfanaranan'andriamanitra zao satria ny mahery ihany no mandrombakaloloka ny olona mahery sy matanjaka zany tsy resy anaty zany ny olona hoe manana herin'andriamanitra manosika azy manampy azy zany a na reraka daholo aza ny olona rehetrarehetra na vizana daholo aza mpiazakazaka rehetrarehetra izy manana hery hafa mihitsy manosika azy ao anatiny ao a manampy azy ao anatiny ao a ary zany olona zany no azo antoka teraka fa ho tonga ny mitanjon'andriamanitra izay efa imatymatesatsika eto am'ty zao tontolo zao ity ijery ten'andriamanitra foy a ifampahirezatsika am'ty androany ty a eto amin'ny matitoko fa 1:20 andiny fa 4:20 no jereko amin'ny anaran'i Jesosy tompo mivako toy izao ny teny de hoy Jesosy tamin'ny mpianany raha misy olona tahanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka anaraka fa na iza ny tahamonjy ny ainy dia avery azy ary na iza ny tahavery ny ainy noho ny amiko dia ahazo izany fa inona mo no soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy ary inona no omen'ny olona ho takalon'ny ainy ten'andriamanitra foy izay no itondrako fampahirezana amin'ity androany ity izay ilazako aminao ihany satria raha resaka be dibe tsika teo aloha teo tamin'ny fandarana manana kristianina matanjaka na rahanao teto dia niresaka tsika imbetsaka fa hafa mihitsy ireo olona zany olona hoe manana na antoka ny hoany an-danitra izany raha ho avy ny fotoana ialana eto amin'ity zao tontolo zao ty na ho avy tampoka eny amin'ny raha ho alanitra amin'ny fotoana tsy ampoziny ny tompo dia hafa ny olona anankiray manana assurance sady dia ny eto ambonin'ny tany dia amin'izao andro pavelomany zao fa olona ho any an-danitra ne izy io hafa ny olona tahaka an'izany resantsika tao anatin'izany fa na iza miaina amin'ny fiainana zao tontolo zao miliba amin'ny fanaony zao tontolo zao mampanara-po amin'ny tenany na ny nofony amin'ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty fotsiny ihany ka tsy mba misaina n'izay any an-danitra tsy mba misaina ny akotrany eto ambonin'ny tany tsy mba misaina fa izy io ane ka tsy nofo fotsiny na vatana fotsiny ihany fa trano fanahy araka ny ten'andriamanitra efa nentinako taminao teto hoe itsika io dia trano fanahy voalazany ten'andriamanitra zany hoe tsy olona nofo fotsiny ihany fa fanahy ihany koa raha fantatry ny olona zany dia ahatonga azy tsy hanao tsy rambina raha fantatry ny olona sy tsapan'ny olona ny asarobidiny zany teny zany dia ahatonga azy tsy hanao kitoto tsy hanao tsy rambina tsy hanao zavatra fahoany fotsiny ity ambonin'ny tany ety ny fotoana andalovany ety fa ahatonga azy ikatsaka mandrakariva izany hoe fiainana be dia be mandrak'izay efa no manin'andriamanitra ho azy izay eto tsika dia miresaka kely tsika satria Jesosy Kristy tompo mihitsy no milaza manao hoe na iza tia anaraka dia aoka izy hitondra ny azo fijaliana indraindray mantsy ny havana malala ny fiheveran'ny olona ty hoe manaradian'i Jesosy ty dia mandeha dia ho azo fotsiny eny dia tsy misy ady tsony lalovana dia tsy misy problème intsony rehefa une fois ianao ran'olo tena ho an'i Jesosy ny fiheveran'ny olona dia tahaka an'izany zany efeto dia miteny aminao fa nizaniza hony te hanaraka an' Jesosy te handehany amin'ny lalana izay nalehan'i Jesosy dia tsy maintsy mitondra aoka izy Jesosy Kristy tompo hitondra ny azo fijaliana inona moa le azo fijaliana resahan'i Jesosy io ane tsy hoe andeha ilanja ivesatra hazo be kakazo be ohatra nentin' Jesosy tany Kalvaria ianao hoe tsy iny ane le azo fijaliana tiany Jesosy tenenina aminao hoe fa ny azo fijaliana izay omeny Jesosy hoentinao dia ao amin'ny matitoko faraka 20:20 izy dia mampilaza mihitsy manao hoe makaresa ty amika anareo miasa fatratra sy mavesatretana izao hanome anareo fitsaharana entony iziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho dia hita fitsarana ho amin'ny fanahy ianareo fa maivana ny ziogako ary fa mora ny ziogako ary maivana ny entako io zavatra ampitondrain'i Jesosy anao io zany le azo fijaliana resahana eto zany tsy hoe andosa milanja azo fijaliana daholo zany dia hofatsiana ohatran'i Jesosy teo ambony azo fijaliana ihany misy olona tahaka zany mihitsy tany ampitan-dranomasina tany rehefa tonga iny fotoanan'ny Paska va amin'ny fotoanan'ny Paska iny dia mba hoentiny hanaporofonao hony fa tena tia an'Andriamanitra izy mba hoentiny ilazana hony fa mitondra ny azo fijaliana Jesosy izy dia tena milanja azo fijaliana rabaky teny eny an-dalana iny croix be iny no hoentiny dia nataony mavesabesatra mihitsy dia eny an-dalana eny mba hahatonga ny olona rehetra ahita azy fa
tena mba miara mitondra am Jesosy ny azo fijaliana ihany ko izy za koa tsy hoe manameloka na manamarina n'zany fa raha my baiboly fotsiny no jerena aloha ny azo fijaliana omeny Jesosy hoentinao hoentiko a de tsy azo fijaliana tahaka an'le netiny teo ambony azo fijaliana satria mafy any riavana raha iny no andramanao hoentiny giravy ane zavatra nahazo an Jesosy Kristy tompo raha tamin'ny fotoana iny no eritreretinao hoe zany le mitondra ny azo fijaliana tsy zaka atsika olombelona zany Jesosy Kristy tompo tenany ihany na zakan'iny mato izy no nataon'Andriamanitra nitondra n'zany fa raha hoe zany daholona tsy maintsy ataon'ny olona rehetra mo zany daholona tsy maintsy ataon'ny zanak'olombelona vao mahazo famelan-keloka izy ombona amin'ny azo fijaliana koa ianao de alatsaka koa ny rahanao de afaka ny elikao a beda be ny tsy ahavitan'izany beda be ny tsy ahatratra ny zavatra zay nentin' Jesosy tamin'izany vanim-potoana izany zany efa ty ampahery anao am'ty androany ty fa zany azo fijaliana omeny Jesosy atsika zany raha io matio toko faraky ambin'ny folo andiny fa valo amby roapolo fa sivy amby roapolo vakitsika fa telopolo vakitsika teo io de manome toky Jesosy Kristy tompo a fa mora ny ziogany izay asainy hoentinao asolo an'le eta mavesatra asolo an'le le zavatra mafy eo amin'ny fiainanao hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mora ny ziogako ary maivana ny etako tsy ampitondra zay tsy zakanao zany Andriamanitra ary zay foana ny resakitsika hoe ny zavatra anankiray zay ataon'Andriamanitra midonana mitranga eo amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra de zavatra efa voalanjalanjan'Andriamanitra satria ianao io mihitsy ary ny voalanjany tadio tsara ny riavana malala fa mandanja antsika ny Andriamanitra isan'andro ary zany mahatonga na mampahery ny olona rehefa tonga ao anatin'ireny fotoam-bavaka ombana fifadikan'ny reny de zao foana ny fampahirezana omeko ny mpino rehetra ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra tonga ao manao hoe ao anatin'ity vavaka fifadikanana zay ataontsika ty mety endanja ve ny nofinao mety ena ny poanao ve fa za mampahery anao fa isy lanjaram-panahy itombo any anatinao any ary zay lanjaram-panahy zay anefa eo anatrehan'Andriamanitra no tena zavatra goavana zay lanjaram-panahy zay io imason'Andriamanitra no tena manandanja kokoa no ny nofo ary io lanjaram-panahy io no voizitsika ao anatin'ny fotoanany vavaka ombana fifadikanana zay ataontsika reny ao ianao no manovo lanjaram-panahy satria tadio tsara fa Andriamanitra mandanja anao ary mandanja ny ara-panahinao tadio fa ndray andro raha nisy fotoana nanao fanasana ny mpanjaka tamin'izany vaninandro zany de ho voalazany tenin'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Daniel na nisy soratra mipetraka teny amin'ny rindrina nisy ratsan-tanana nanoratra soratra tamin'ny teny tsy fantatra le izy fa nafinaritra fotsiny i Daniel mpanompon'Andriamanitra no nahay nandika an'le izy tamin'ny mpanjaka rehefa torakofotra amin'ny mpanjaka nahita le tanana nanoratra teny amin'ny rindrina Daniel mpanompon'Andriamanitra natsona satria i Daniel manana ny fanan'Andriamanitra ary izy nandika an'izany ary zao nidika an'le teny manao hoe mene tekela oparesina nidika an'izay ny teny zany de hoe efa voalanja tamin'izany ianao ary indro hita fa latsa danja ianao inona moa no tiana tenenina amin'izany rehetrarehetra zany misy fotoana zany Andriamanitra mandanja ary le latsa danja ny tenen'ny Daniel dika an'le soratra tsy hoe le niena ny poanao lasa ny maivana ianao zany tsy any loatra fa eo amin'le lanja ny ara-panahy ao anaty ino no ny tenenin'Andriamanitra hoe latsa danja ne ianao zany ohatra nataonao tsy rambina loatra ne ny ara-panahinao hoe ohatra ho variana be loatra tamin'ny nofane ianao hoe jereo ane ty tenin'Andriamanitra raisitsika teo ty andiny fa 5 matitiko fa 9 vaky le tenin'Andriamanitra manao hoe fa na iza ny tahamonjy ny ainy de avery azy ary na iza ny tahavery ny ainy no ny amiko de izy no hahazo azy nidikan'izany teny zany de zao tsy nomen'Andriamanitra lanja mavesatra akory ny momba nyty nofontsika ty tsy nataon'Andriamanitra ho zavatra lehibe akory ny am'ty nofontsika ty fa misy olona de tena sarotiny am'ty nofony ty misy olona de tena saro-piaro misy olona de tena mandany fotoana mandany andro mandany vola ny am'ty nofo ity ary miazakazaka eto am'ty zao tontolo zao ty izy mandritra ny 70 taona 80 taona iainany miazakazaka zay ataony tsy mba nisy taona ho an'Andriamanitra nahazakazaka raha-panahy fa niazakazaka nitady vola niazakazaka nanatsaratsara ny fiainana niazakazaka nitady zay masoa niazakazaka teto am'ty zao tontolo zao ty nandany ny andro toko-piainany nandany ny fiainany iray manontolo tamin'ny fandaminany zavatra teto am'izao tontolo zao fotsiny aty ny karakarana zavatra nanangany zavatra tsy niaty teto am'ty zao tontolo zao ty kanefa mampalahelo fa ndraindray lasa mahanitra ny ara-panahy lasa maivandanja ny ara-panahy lasa natao tsinitsina sy natao tsy rambana tsy diso akory ianao raha manangany zavatra eto am'izao tontolo zao navita zavatra eto am'izao tontolo zao tsy diso akory ianao raha navita hoe nanao an'ity de nanenjika an'ity nanao an'ity fa amboniny zany rehetrarehetra zany de tsy tokony no amaivaninao fa
ianao io aneka zanak'Andriamanitra ary raha zanak'Andriamanitra ianao tsy eto ambonin'ny tany ny plasy tokony isy anao sy iafarany ny fiainanao. Andriamanitra efa nanomana fiainana mandrakizay ho anao. Dikan'izany de zao io le fiainana mandrakizay io no tokony imatimatesanao, ezahanao ny fomba rehetra hatratrarana azy, ny fomba rehetra hiazona anazy hatramin'ny farany tsy ho vototra aminao. Ary zany ny antony tofotombavako tony hiazomana ny satroboninahitra zay efa voahoman'Andriamanitra ao anao, hiazomana anao tsy hamotsitra intsony izay voninahitra efa homanin'Andriamanitra ao anao zay, ahatonga anao afana fo hitadiny fomba rehetra anatratraranao io tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao io. Zany ny antony vavaka sy fifadikanina ry havana malala. Raha zavatry ny nofo ihany, raha zavatry ny tany ihany ny antony atonga antsika hifadianina, satria be deabe ny olona diso hevitra fa rehefa marary ihany vao tokony hifadianina, resakitsika tamin'ny heriny zany. Rehefa manana problème mila fahagagana de zay ny tokony hifadianina. Rehefa misy zavatra andrasana amin'i Jesosy de zay ny tokony hifadiana hanina. Tsy ry havana fa raha ity ten'Andriamanitra andresantsika ity de ho ny baiboly mivakitsika teo 2:20 ao amin'ny matotoko 2:20 ozy ny baiboly milaza manao hoe inona mono soa ho azon'ny olona na azony ary zao rehetrarehetra izao nefa very ny ainy na very ny fanahy. Inona no solon'ny olona, inona no men'ny olona ho takalony zany, inona no men'ny olona ho takalony zany. Mampahery anao amin'ity androany ity ny dikan'izany teny zany de zao sarobidy lavitra mihoatra noho ny nofinao ny fiainam-panahinao, sarobidy lavitra mihoatra noho ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ity. O baiboly manao hoe raha mahazo an'izao tontolo zao ary ianao, azonao ny vola mankareny, azonao ny vady tsara tare, azonao ohatra ny vila be da be maro be, manana fiara faran'izay raitra amin'le dernière cri reny ianao. Ono ho ary havana malala. Inona mono asolonao, inona mono asolonao ny iainao raha sanatry votsitra eo ampelantananao ny fiainana mandrakizay ny lanitra zay efa namboarin'Andriamanitra anao. Inona no asolonao an'izany? Androany a mampahery anao fotoana mety zao ary ny antony tony vavaka hombana fifadikanina anasana ianao tsy tapako tony, hitondrana ianao, hitariana ianao mba hatonga anao anana etaeta-polalina tsy fantoka intsony eto amin'ity zao tontolo zao ty na ny fiainanao na ny fonao zao tontolo zao ane ho ravy mipotika zao tontolo zao. Volazany ten'Andriamanitra hoe tehirizina amin'ny afo ny asa rehetra zay eo aminy. Zany hoe tena ary anao ary ne mahita fa ny zavatra misy iainantsika zanak'olombelona eto amin'izao tontolo zao ane tena eo andalam-pampitehana ane ny tany, eo andalam-paharavana. Tadio tsara ry havana malala fa io tany io ity zao tontolo zao ty io bolabola tany bolonga tany planeta terre ny alalanao azy io de misy namorony io, misy ny fiandohany io de isy farany ihany koa io. Ary eo andalam-pampitehana raha mijery ianao karazana vaovao maro samihafa. Jereo tsara fa tsika zao mbola ao anatin'ny ady amin'ity resaka pandémie, mikasika pandémiana Covid-19 ty mbola ao anatin'ny ady tsika mbola tsy afaka, mbola tsy tena libre tanteraka tsika. Jereo tsara fa nany Europa any ara zao miverina mihiboka indray ny olona, ny any amin'ny ferera any miverina mihiboka ny olona. Io mbola tsy miala eto amin'izao tontolo zao fa impirimpiry ianao mahita andreo karazana vaovao mahatsiravina, tondra-drano hoe tsy tondra-drano hoe roa, misy karazana orana tampoko zany, orana efa tsy orana rantsony no milatsaka fa ohatran'ireny ohatran'ireny rà reny, tena rà. Ary manam-pahaizana raha very hevitra, matahotra ny olona, miorooro ny fon'ny olona, midy aman-trano ny olona, tsy te hivoaka ny olona, mitebiteby andro aman'alina ny olona. Sasandray moa mbo curieux ihany, lasa mandeha mijery hoe fa inona loatra misy ty zavatra misy ty. Fa misy tonga de nanidy trano tsy te hivoaka intsony, natahotra ny ho faty, natahotra hoe zao ny fin du monde satria maninona efa misy zavatra mihoatra ny zavatra naturel hitanao, mihoatra ny zavatra mahazatra hitanao, zavatra miseho eto amin'izao tontolo zao, karazana orohoro-tany, karazana tondra-drano, karazana volcan poketsero, fa maizana na renty karazana haitany. Tena hoe mirehatra tsisy mandrehatra io ala io, mirehatra tsisy mandrehatra io bozaka io, mirehatra tsisy mandrehatra io tanàna io satria nahoana misy herina masoandro diso mafy loatra mamelany amin'ireny tany mafana be reny ary mahatonga an'ireny ahitra ireny maniry mirehatra ho azy miparitaka manodidina ary na ny olona manam-pahaizana mampiasa an'izao karazana pompe na ny hélicoptère rehetrarehetra zao mba hamonoana ny hafa. Misy taona very hevitra
zany zavatra misy eto am'izao tontolo zao. Andala faharavana, andala-paharavana, andala-pahapotena eny andalana amin'ny tena hoe farany marina ity zao tontolo zao ty. Dikan'izany sy nitantarako anao an'izany tsy ampangororo fotsiny fonao na ampataotahotra anao fa za te hiteny aminao manao hoe efa manomboka miaratsy zao fiainana zao, manomboka tsy azo anterana tsony zao tontolo zao, manomboka tsy azo ametrahana ny fointsony raha ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty. Voatsela koa ry nahita karazana rano anankiray, renirano anankiray raha tsy diso a, tena hoe maty daholo ny hazan-drano rehetrarehetra ao anatiny, mitsingevana fotsiny noho ny poison any ambany any, noho ny hafanana be loatra zay mahazo an'le rano de tsy zaka ny trondro tsony, masaka ho azy, mitsingevana ho azy ny trondro, simba ho azy ny trondro, ary poison miparitaka anatin'ny rano any, tsy samikitika ny olona sao de maty miaraka am'ireo trondro reo koa. Zava-doza miorooro ohatry zany ty zao tontolo zao ty. Ry havana malala, vanim-potoano zao ny antony re vavaka mombana fifadikan'ny reny, tsy nofo no te anao an'ireny, tsy hoe aitraitra-piangonany reny, tsy aitraitra-pivavahany reny, fa fanao an'ny baiboly reny, goavany reny, ilainao reny. Ianao mpanompon'Andriamanitra miazakazaka ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra io, mampahery anao a, raha tianao ry anana hery hafa spesiala mihitsy, ahatonga anao tsy ho reraka na reraka daholo aza ny olona, misy foa anaty vavaka sy fifadikanana. Fa zany no antony reny fotoam-bavaka zay anasanay anao reny. Eto amin'ny bypass eto moa ry havana malala de tena misokatra malalaka ho antsika satria de na de misy ary ny any amin'ny faritra hafa na any amin'ny toerana hafa de atotsika manatanteraka an'izy io afatsika mitady an'Andriamanitra, miaona amin'Andriamanitra, mikatsaka bebe kokoa ny zava-panahy ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny toerana io tsika ho lazaiko aminao any amin'ny faraparany fotoana iny toerana io, fa za mampahery anao fotsiny asy hoetaeta ny anatinao any, asy hoetaeta lalina ny anatinao any, mba hahatonga anao tsy ho zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty foana no ihazakazahanao. Ka fa firy taona ianao zao mametrany fanontaniana, mametra fanontaniana firy taona na 20 taona zay na pino anao na zanak'Andriamanitra anao. Ohatrakoatry ny ahoana mba fahaterena tao anatinao amin'izany hazakazaka amin'ny resaka ara-panahy zany, satria baiboly eto de milaza mihitsy fa tsy azo any amin'ny andinitsy masina hafany moa izy de miteny mihitsy manazava an'io manao hoe na very ny ainy na mety ho very koa ny fanahiny. Zany hoe ny hanina ve de mihoatra noho ny aina, ny hanina ve de mihoatra noho ny ara-panahy. Tsy ry havana malala, zavatra mety maivamaivana zany, zavatra mety kely indrindra zany, zavatra mety madinika indrindra zany, zavatra mety ho ampandeferina zany, fa ny zavatra lehibe io imason'Andriamanitra de ianao mitombo ny ara-panahinao, satria ianao tsy nofo fotsiny any. Jesosy Kristy tompo raha tetỳ ambonin'ny tany teraka izy de zany mihitsy ny tombo saina, ny tombo vatana, ny tombo koa ny ara-panahiny, ary arakaraka ny tombony Jesosy Kristy tompo no nahafahany navita zavatra lehibe sy goavana etỳ amin'ity zao tetỳ amin'ity zao tontolo zao ty. Za mampahery anao amin'ity androany ty, aza velan'ny taonanao fotsiny ny tombo, aza velan'ny vatanao fotsiny hoe tao anatin'iny confinement iny de nahazoazo vatana ianao, aza vela ho izany any, fa tao anatin'iny confinement iny mba nisy zava-panahy ny tombo ve tany anatinao tany, mba nisy zavatra ara-panahy, mba voaray anao ve, miainanao ve tany amin'ny davanandrom-piainanao tany. Za androany ty ampahery anao fa fotoana mety zao ry havana malala, ary ny antony tony vavaka sy fifadikanana anasanay tsy tapaka anao tony de ny atonga anao tsy hovariana fotsiny any. Ny eto amin'ity zao tontolo zao ty anie misy zavatra miseho foana, ary na amin'ny baiboly mihitsy arany de milaza fa ny fotoana iavian'i Jesosy tampoka eny amin'ny raha ho any lanitra, ny fiainan'ny olona de ohatry ny reny andavanandrom-piainan'ireny any. Mbola misy olona mivoaka ampakarina, mbola mpakatra ihany ny mpapakatra, mbola manangana trano ny olona, mbola mandeha manao ny varony ny olona rehetrarehetra. Zany hoe tena mbola ao anatin'le fiainana andavanandro imatymatesantsika zanak'olombelona iny mihitsy izay fotoana tsy apozonao zay ahatongavan' Jesosy Kristy tompo. Io zany tsy hoe efa misy manana eritritra efa ho avy Jesosy amin'ny heritaona fa aloha tsy tohizana tsony io fototra io fa aloha hijanona am'izao, tsy zany. Fa ny olona mbola eo am-pananganana, mbola manana projet maro, mbola manana zavatra maro tiana hotratrarina, tanjona maro eto amin'ity zao tontolo zao ty, tiana hotratrarina ny olona, fa amin'izay vanim-potoana tsy apozon'ny olona zay, izy mety mbola eo am-panangonana, izy mety mifofofofo mafy, mitady mafy ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty iny. Eo Jesosy ny sanatry ho tonga tampoka manahoana ny ara-panahinao. Mba nisy fotoana ve inao mba nikolokolo zany ara-panahinao zany, mba nisy fotoana ve inao mba nanomakomana ny ara-panahinao, fa ho avy ny fotoana anankiray tsy maintsy ionanao amin'i Jesosy Kristy tompo. Ho avy ny fotoana anankiray tsy maintsy fanatrehanao an'ilay mpanao anao, lay nanao ny lanitra sy ny tany, lay mahalala ny momba anao na ny miafina sy ny vie privé manokana anao tany, ainy tsisy miafina aminy na de kely ary.
fotoana nomananao an'izany zao ohatrany ahoana mba fikolokolonao an'izany ohatrany mahoana mba etaetaponao atateraka an'izany fa ny baiboly mivakitsika teto de milaza fa na iza tahavery azy na iza ny tahavery ny ainy noho ny amiko de ahazo izany io azakazaka amin'ny fanomponao an'Andriamanitra io tsy very maina io kory tsy hoe miazakazaka manompo an'Andriamanitra ianao de tsy misy tambony ary ny tambo nomen'Andriamanitra aminao anio anie raha vafirana tamalala tsy fiainana mandrakizay ihany ane fa zay zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy ho ampahorin'Andriamanitra aminao raha miazakazaka amin'ny zava-panahy ianao raha manomana mandrakizay ianao ka izany nataonao zavatra lehibe mavesa-danja any anatin'ny fonao de zay zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty ve tsy omen'Andriamanitra anao ve zany omen'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo maimaimpona ho anao zany omen'Andriamanitra miaraka ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay ho anao ny fiainana be da be zay tadiavinao eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy katsahana tsy katsahana roa io ataovy zay ifandraisanao akaiky an'Andriamanitra ataovy zay anatonanao bebe koa an'Andriamanitra hoy Jesosy Kristy tompo tan'izany vanim-potoana izany manao hoe raha ite anaraka ianareo tsy maintsy mitondra azo fijaliana zany hoe nisy zavatra niaretan'i Jesosy tao nisy zavatra mafimafy tao nentin'i Jesosy zany fifadikanina zany tsy hainao aneny vao manao an'izany Jesosy aneny modely lehibe ho atsika Jesosy aneny tena fitaratra izy mihitsy aneny nanao an'izany voalohany ary Jesosy Kristy tompo zay tsy nanana olana teto amin'ity zao tontolo zao ty Jesosy rehefa manana problème izy tonga de fahagagana fotsiny ataony de mivany olana rehetra ampafirin'ny olona 5,000 novokisany tao anatin'ny mofo 5 sy azan-drano roa ampafirin'ny rano nataony tonga divay ampafirin'ny reny karazana fahagagana maro nataony maro samihafa reny hatramin'ny volo za vavan'ny trondro fotsiny no sokafana raha nanjony Petera de mivavan'ny trondro tsy nataon'ny sahira amin'ny Petera hoe amity daholo aloha le trondro rehetra azonao de iny mivadika vola de aloavy amin'izay le trosa tokony alohanao tsy izany le etran'olona tsy izany ny tenin'i Jesosy fa zay trondro azonao voalohany zany hoe amin'le tseritreriretinao mihitsy ny fahagaganao ataon'Andriamanitra rehefa manomboka ianao mankatony zavatra zay ambarany rehefa manomboka ianao manaradia azy de izay fahagagana tsy eritreretinao zay mihitsy no tian'Andriamanitra tobaka eo amin'ny fiainanao androany mampahery anao fotoana mety zao ry havana malala andrina isio sy hitranga eto amin'izao tontolo zao indray ianao mbola famantarana inona indray no mbola tsy ampy anao inona indray no mbola hitanao hoe mbola bangaka mbola tokony za mampahery anao fotoana mety zao andao hitadin'ny fomba rehetra nakekezana n'Andriamanitra misimisy kokoa andao hitadin'ny fomba rehetra mba hahatonga anao tsy ho lavitry ny mason'Andriamanitra eo akaikikaikin'Andriamanitra andao hitadin'ny fomba rehetra isisiana eo atongotry ny tompo fa zany ny toerana mamy indrindra zany ny toerana tsara indrindra ary za mampahery anao aza misy toerakafa asolonao an'izany hoe eo ambany elatry ny sotoa eo akaikin'Andriamanitra izany ny toerana sarobidy indrindra raha ianao zanak'Andriamanitra efa mpiazakazaka ty mety misy fotoana mety efa niena ve ny vitesse ny ara-pananao mety misy fotoana efa ny recule kely ve ianao mety misy fotoana ve ianao efa niteny manao hoe zanaka tena efa leoany ty fanenjehana ty azo fijaliana ity zay ampitondrain'Andriamanitra ny azo fijaliana ho za mantsanao hoe tsisy vatakazo entinao eny akory de hoe zay ianao ny kristianina na zay ianao ny mpanaradian'i Jesosy na zay ianao le hoe mitondra ny azo fijaliana tsy any loatra tsy arabaky teny be tahaka an'izany fa io karazana zavatra mety aretanao kely io mety misesoeso enonao enao misy zavatra manavesatra kely ny fonao fanakatsakanana kely vao tamin'io maraina io any vao avy nresaka tamina vehivavy anankiray za ozy izy isaky ny fotoana andeha manapa-kevitra hoe andeha hamonjy an'le fotoana any amin'ny fotoam-bavaka reny de eo aozy izy eo amin'ny fotoana anapahako hevitra no dingany iny mihitsy de misy zavatra ohatrany mitambesatra zany aty anatiko misy ohatrany hoe tonga de misy zavatra ohatrany famao be ihany ka tsy afahako mandroso izy tsy afahako mandeha de ohatrany hoe alao ragnano jany mety fa tsy alao hoe manao an'ity misy zavatra lefa ny devoly foana izy zany teny anazy izy moa tsy mahatsapa hoe devoly manao an'izany fa za fotsiny teny anazy ny devoly ao ambadika zany rehetrarehetra zany fa iny fois ianao vao manao dingana indray mandeha de tsy ho azony devoly sakanana intsony ny etaetaponao satria tadio angery havana malala fa vao tapa-kevitra ianao ary ny devoly manara-maso anao andro manalina ka rehefa misy fanapa-kevitra te androso amin'ny ara-panahy zany ao anatinao de davin'ny devoly nisy tomana anao tsikelikely saria ny devoly tsikelikely ny sainao ohatra misy zavatra ataon'ny devoly mitambesatra zany any anatinao any ahatonga anao ohatrany hoe alora nga hipetrapetraka am'izao tsy ohatrany efa mety ve zao ohatrany mampiony teny zany ianao
mampahery anao androany fotoana mety zao fotoana mety zao mandoatsika anao dingana raha misy zavatra hoe hitanao manakatsakany eo de tadio tsara fa tsy Andriamanitra akory ny anakana anao tsy anatonazy fa izy zao mihitsy ary ny teny tao amin'ny Matiora 7:20 vakitsika teo makanesa ty amiko izy mihitsy ary ny te anao zavatra io ne tsy ampy fotsiny io hoe maninona ry Andriamanitra raha tonga de manao an'izy de manao an'izy za mampahery anao fa Andriamanitra matoa zay mihetsika eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray efa nisy hetsika nataony olona meloa zay tao inona ty natongavana misy olona matsy de mieritreritra mihitsy hoe maninona fotsiny nefa raha tonga de vahan'Andriamanitra fotsiny ty de vahany ty amizay tsy misahirana tsony tonga de milamina ny zavatra rehetra riavana malala Andriamanitra efa ela ny te anao zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra te hiditra nitsehatra amin'io zavatsarotra zay lalovanao io Andriamanitra efa ela ny te hanasitrana ny aretinao Andriamanitra efa ela ny te andraikitra amin'ny fiainanao fa tsy mety tsapatsika zany indraindray satria nahoana itsika tsy manatona n'Andriamanitra satria Andriamanitra de ao ambadiky ny hetsika ny premier pas ataonao de ao ambadiky iny Andriamanitra no manatanteraka ny tohiny rehetrarehetra satria mankanesa ty amiko Jesosy ianareo zay miasa fatratra ianareo mavesatretana ianareo be problème ianareo tena tsy hitanareo tsony zay ale tsy manaka n'olika anteherana intsony makanesa ty amiko omeko fitsaharana nareo fa indraindray ny olona de tsy te hetsika ny zany ampiarezako ny mpianatra ianao mpianatra ve ianao tanora kristianina de mieritreritra ianao manao hoe tonga nga de miandry fahagagana fotsiny ty fa Jesosy nay mpanao fahagagana eny tompoko mpanao fahagagana Jesosy fa Andriamanitra tsy manao fahagagana amin'ny olona kambo lahy na kambo vavy Andriamanitra tsy manao fahagagana amin'ny olona tsy manisy valeur ananazy satria tadio tsara ne fa matoa ianao manao dingana manatona azy de endriky ny fanetretena zany zay matoa ianao manao dingana manatona aminy de mametraka azy amin'ny toerana zany ianao fa ianao no mila azy mila ny famonjena avy aminy mila ny fahagagana avy aminy mila zavatra avy any aminy any apitany aminao zay endriky zay io fidingana ataonao io fanetretena zay manatona n'Andriamanitra zay mankanesa ty amiko ary ao ambadiky ianao mihetsika manao zavatra iny mametraka an'Andriamanitra amin'ny toerana iny hoe vitanao mariny ty Andriamanitra ianao mavesatretana io za mampahery anao ndana mitoditody makany amin'Andriamanitra ianao le hitanao mihitsy hoe tsy misy olona tavandraina tsony ianao tsy misy olona mba hianteherana tsony ianao ohatra na ilikilika anao daholo ny olona rehetrarehetra ohatra ny tsy te amany olona anao tsony ny olona fa leo anao za mampahery anao mandana makany amin'ny Jesosy ianao fa na de isan'andro isa minitra isa segondra ary ianao no iantsony anaran'i Jesosy aly sy iainao anao foana Andriamanitra tsy anilikiliky anao na leo ny fitarainanao zany izy zay ny voalazan'ny mpanao salama tsy mba maharikoriko na leo ny fitarainany iory izy io ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra tsy mba leo an'izany Andriamanitra fa isaky ny tonga eo ianao de eo foana Andriamanitra isaky ny tonga eo atongony ianao de manongila tsofina miaino anao Andriamanitra mitongilana any aminao ny mason'Andriamanitra ny dingana fotsiny ary zay ny tsy tsaka ny satana ianao anao dingana anatona an'Andriamanitra io fa misy fotoana ny mpianatra metratra manao fahagagana Andriamanitra rangafa ao anatin'ity examen ty tsy mila miezaka be za fa misy fahagagana eo ry havana malala miezaka aloha ianao atao vitan'Andriamanitra fa niezaka ianao nanao zavatra ianao ary ao ambadiky niezaka nataonao iny Andriamanitra no miasa ao ambadiky hitan'Andriamanitra ianao fa mba nkely ainy nanao zay vitanao ianao fa misy zavatra tsy vitanao izy de le tsy vitanao no ataon'Andriamanitra fa tsy ianao koa no croiser les bras teo io tompo ataovy daholo tsy manao an'izany Andriamanitra ny hafaranao kokoa de io de tonga de ataovy tonga raha de valiny examen tonga de ataovy complet tsara mihitsy io mihitsy tonga de omena fa tsy mila mandray stylo tsony ianao tsy ry havana malala mila mampiseho ianao fa nanao ezaka nanatona n'Andriamanitra nanao ezaka ianao ary ambadiky ny ezaka zay nataonao iny Andriamanitra no metsika eo amin'ny fiainanao za mampahery areo am'ty androany ty fantaro tsara mantsy fa ny devoly tsy faly ianao anao dingana anatona anazy io mety tsy fanaoanao hatramin'izay ny ainanao ngavy zany hoe manao vavaka fivadikanina zany fa misy fotoana amin'ny fiainanao de zavatra mahazatrazatra fotsiny eny mampahery anao am'ty androany ty manao vadingana tongava ao anatin'ireny fotoana zay anasanay ianao reny reny fotoana reny kory tsy voatery olona be problème be any sainay tsy voatery olona hoe tsy fantatra hoe miandry fahagagana na misy valim-bavaka be tianao na misy fipoahana arabola be andrasanao de zay ianao hoe mila mivavaka sy fadiana tsy zany ihany ny asainay ana de ianao zanak'Andriamanitra io ary ianao mpanompon'Andriamanitra io mba te andeha lavitra amin'ny fanarahanan'i Jesosy tianao no hoe tratran'i Jesosy mafana fosy miredareda tsara tianao zany hoe io ianao fa tsy miemitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra niza niemitra niza niala de ianao mbola miroso ihany raha tianao no voatahiry amin'ny fahasoavana
mandra-piavin'i jesosy midira ao anatin'izay vakombana fivadikanina zay. Ianao mpanompon'Andriamanitra, ianao mankohonan'Andriamanitra, ianao efa zatra miasa ao an'Andriamanitra, aza mandeha rery amin'ny herin'ny tenanao zany hoe aiko io ranga vitako io manovoza hery. Ary Jesosy Kristy tompo melohany nanaova ny asa lehibe tetỳ ambonin'ny tany, nanaova ny asa mahagaga tetỳ ambonin'ny tany, de niditra tao anaty vavaka sy fivadikanina izy aloha. Ary tao ambadika zay de naneo ny voninahiny tsy niato teo amin'ny fiainany. Ny fiainan'i Jesosy zany de fiainam-pahagagana foana. Ka raha tianao ny ainao anaty fiainam-pahagagana, mandehany any amin'ny lalana zay nalehan'i Jesosy. Fa ny lalana zay hitondran'i Jesosy anao, tsy lalana anahirana anao na ampiletika anao na amotika anao eny an-dalana eny, sanatry izany. Fa eny amin'ny lalana rehetra izay andehananao eny miara mandeha aminao eny ny tompo mampandresy anao eny Jesosy zay ny fotoana azontsika tanterana tamin'ity androany ity tao anatin'izay manangana kristiana matanjak'izay avero kely ny filazana ho antsika eto amin'ny bypass de mitoy ao anaty fotoam-bavaka amin'ity sabotsy ity zany de mbola eo amin'ny bypass tsika manomboka amin'ny valo sasany maraina le bypass teneniko de eto amin'ny Mahasoa eto amin'le mpivarotra voninkazo reo raha avy aty Mandroseza ianao hatramin'izay moa za manao filazana de ohatry miteny foana hoe andohan'ny Mandroseza, tsy andohan'ny Mandroseza zany le izy fa eto Mandroseza mihitsy, tena Mandroseza mihitsy eo amin'ny Mandroseza eo no miazo ny route makany Ambohimanambola, iny arabe makany Ambohimanambola iny misy bus mandeha any ny bus I sy ny bus 192 makany Ambohimanambola de mandeha amin'iny mety misy bus hafa ihany koa fa reo aloha ny fantatro de afaka mandeha amin'izay ianao ao aloha kely eo de miteny fotsiny amin'ny receveur anao na ny chauffeur hoe misy miala eo amin'ny Mahasoa de esoriny eo ianao de aza misalasala mitsofoka eo amin'io toerana io fa ao na fa atsika mitady an'Andriamanitra mamin'io ny etahitantsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ny larbi amin'ny valo sasany zay fotoana izay ny sabotsy ihany koa amin'ny asabotsy ho avy zao zany de mbola ao tsika amin'ny valo ora sasany ary indrindrindra ny alahady amin'ny valo ora sasany fotoana lehibe sy goavana daholy no tanterahantsika ao anatin'ireo andraisanao aim-panahy atonganao kristianina matanjaka, atonganao kristianina mahery tsy resy anaty zany ary atonganao kristianina avita ny azakazaka hatramin'ny farany andrombaka ny satroboninahitry ny fiainana. Zay daholo ny antony ireny fotoam-bavaka rehetra ireny amin'ity alarobia an'ity de tsy miofotsika tsy amin'ny goûter de mbola misy koa zay fotoana zay mbola mivalo sasany ihany koa zay fotoana ho tanterahantsika ao izay. Manaova dingana ianao, manaova dingana atao vitan'i Jesosy ny dingana kely ataonao ao ambadik'izay ny tompo aneo ny voninahiny eo amin'ny fiainanao. Ivavaka ho anao itam-pamaranana ho tahin'Andriamanitra manokana ny etaitaponao. Misaotra indrindra tompo malala tanteraka zoma tsara teto ny fiarahanay za mino fa niasa tamin'ny kery ianao na neo ny voninahitra na neo ny fahatsaranao nampiseho Andriamanitra velona miasa mahagaga ianao. Tahinao manokana tompo zay fotoana ny arahanay teto izay hitsinjo ny isam-batan'olona any ianao hijery ny tsirairay avy any ianao reo anatin'ny olana ao anatin'ny ady ao anatin'ny zavatsarotra mandalo fotoatsarotra amin'izao vanim-potoana zao tompo malala tsy amelana izy reo irely any ianao, reo rehetra mba niantehitra aminao, reo mba tena nolotra amin'ny fiainanao anao, reo mba tena matoky anao, reo ane tsy mba ataonao iady rery amin'ny fiainana zany fa hitsinjo andreo hatramin'ny farany ianao. Matoky Jesosy malala fa zay fandarana zay anetsika ny etahitapo any anatina ihany ny finoana any anatina ihany ka tonga anao kristianina matanjaka amin'ny fanarahana sy ny fanomponanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Eny ary tompoko zay ny fotoana ny arahantsika ho antsika hito amin'ny fahitalavitra de misoratra amin'ny écran eo ihany ny laharatarobia afahantsika mifandray fa ianao kosa miainao ty anatin'ny radio na ty ny fomba hafa ny ainonao azy de teneniko ihany hoe 033 16 040 77 ny laharatarobia afahantsika mifandray na mety manahirak'iranao ihany koa ny toerana eny amin'ny bypass eny de atsy io laharan'ny tarobia io 033 16 040 77 za manokana moa za mivantana no mifandray aminao anatin'izay ianao mila vavaka, ianao mila torohevitra ratsoratra masina ihany koa satria zay ny antony fandaharantsika atsoy zany laharan-tarobia zany fa afaka mifampahereo tsika mety te hijoro vavolombelona ihany koa ianao de afaka mifandraytsika ao anatin'ireny laharan-tarobia zay nomena anao ireny ao amin'ny fotoana manaraka indray miaraka eto tsika madame Larissa Lidi randriary malana teto amin'ny fandorana misaotra namana teknisianina rehetra tetsy amin'ny lafiny ara-teknika mankasitraka anao mpijery mpiaino ihany koa nanjoy an'izany fandarana izany hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra tompoko. Manangana kristianina matanjaka, manangana kristianina matanjaka, fandarana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra
fa izay soratra rehetra nomeny tsindry mandrin'andriamanitra dia mahasokoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Manangana kristianina matanjaka, atolotra sy tosainy madame Larissa Lidi Randria ary malala. Manangana kristianina matanjaka. Tonga de mitsangana